Hallelujah. Toizatsika amin'izay le izy. Jereo tsara ao ambadiky ny obstacle tsy maintsy miseho ny miracle. Avereny zay ao ambadiky ny obstacle tsy maintsy miseho ny miracle. Iza mino zany dia andao ary tia tanana mafy ho an' Jesosy mpanjaka ny mpanjaka zay miaraka amintsika eto androany arivo. Ho toizako le izy. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny ny zanany latokana mba tsy hoveny zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Io ny teny hotoriako amin'ity takarivo ity. Ry havana, ny olombelona eto ambonin'ny tany rehetra zay tsy manana an' Jesosy dia tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis toko voalohany, Genesis toko voalohany, ny andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo ny Baiboly dia milaza fa rehefa namorona ny olon'Andriamanitra dia zao ny voasoratra ato. Genesis toko voalohany, ny andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha sika morona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano eo amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoron'Andriamanitra azy, lasy vavy ny namoronan'Andriamanitra azy. Dia eto ny zavatra nitranga. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara, miabetsaha, mameno ny tany, mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Nomen'Andriamanitra fanapahana ny olona. Tamin'Andriamanitra nahary ny olona voalohany dia olona tsy mana-tsafidy i Adama, fa safidin'Andriamanitra sy sitrapon'Andriamanitra no nitondra azy tao Edena. Eno tsara. Raha mbola tsy nanota ny olona fa ny safidin'Andriamanitra ny tao amin'ny olona dia nahazo aina ny fanapahan'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra tao anatin'ny olona. Zany hoe reo tsodrano anankidimy ireo dia nahazo aina teo amin'ny fiainan'ny olona. Maro, miabetsaha, mameno, mampanimpo ary manjaka. No fitsoran'Andriamanitra teo amin'ny olombelona tsy nana-tsafidy, fa tsy nana-tsafidy ho an'ny tenany, fa nitondra ny safidin'Andriamanitra tao aminy ireo tsodrano anankidimy ireo. Tena niaina ry havana ny olombelona teto ambonin'ny tany satria fiainana lavitry ny ota, fa nanjaka tanteraka teto ambonin'ny tany tamin'izany ny sitrapon'Andriamanitra. Averiko, ny fahefan'Andriamanitra dia mahazo aina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ilay olombelona no arian'Andriamanitra tahaka ny endriny, tahaka azy, dia noforoniny anapaka sy anjaka amin'ny zavatra rehetra ary ampanompo ny voary rehetra eto ambonin'ny tany. Hosolon'Andriamanitra hita maso eto amin'ity tany ity ny olombelona tamin'izany fotoan'izany. Fa taiza ho aiza no natonga amin'ny fiainantsika ohatr'izao. Rehefa nandany tenin'Andriamanitra i Adama, dia hozy izy Andriamanitra. Andao jerentsika ny Genesis toko faharoa. Aza misy miala aloha fa zavatra lehibe no zaraiko androany ary mino fahitanao Andriamanitra. Rehefa namorona ny olona Andriamanitra dia nanavatrafatra ny olona voalohany izay nataony. Hozy izy hoe ao amin'ny andininy fahina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ary Jehovah-Andriamanitra nandidy an-dralelaka nanao hoe ny hazo rehetra ao amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Rehefa ny ten'Andriamanitra hoe aza hinanana ny hazo afovoan'ny saha, dia nandika an'io teny io ny olona, dia io teny dikaina io no nitondra fahafatesana.
Satana tsy manam-pahefana andringana ny olona fahafatesana, fa Satana mialokaloka tao ambadiky ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra hoe raha ihinana ny azo ny olona dia ho faty, dia ihinana ataony dia voly. Nandresy lahatra ny olona izy ihinana n'ilay azo izay hitondra fahafatesana ho azy. Dikan'izay, Satana tsy manam-pahefana fa zero. Fa Satana mandresy lahatra anao tsy akatoan'Andriamanitra mba hahatonga an'ilay tenim-pahamarinana ao anatin'ilay tsy fankatoavana hiatra eo amin'ny fiainanao. Zay no nahampamitaka azy. Zay no nahampamitaka azy. Tiako fantatsika ry havana, ino tsara, ty le fahamarinana, tena fahamarinana. Anokatra masom-panahintsika ary atonga antsika teny hiverina amin'Andriamanitra tsara. Rehefa nanota ny olona dia tsy nahita olo marin'Andriamanitra amin'izao tany izao naray azy hamonjy ny olona. Fa very olon'Andriamanitra satria efa vitsoran'Andriamanitra ho amin'ny olombelona eto ambonin'ny tany ny fanjakana sy fahefam-panapahana eto amin'ity tanin'ny olombelona sy ity tany lalovantsika ity. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona, niala teo amin'ny olona ny fiainan'Andriamanitra tsy mety maty, fa nandova fahafatesana ny olona. Nalahelo ny olona Andriamanitra satria ny tena fahafatesana tsy le tsika maty hita maso alevina eto ambonin'ny tany ireny hoe raraka nofo mihitsy ny hita maso ity, fa ny tena fahafatesana le fahaverezana mandrakizay aoriana izao fiainana izao, izay tsy fiainana lalovana mandritry ny 70 taona na 80 taona tahaky ny hitany masontsika androany iainantsika io. Fa misy fiaina-kafa tsy manam-pahataperana ry havana aoriana izao fiainana izao, na ho fahaverezana mandrakizay any amin'ny elo, na ho fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy miaraka amin'ny raya any an-danitra. Dia izao ny zavatra nitranga. Nalahelo Andriamanitra rehefa tsy nahita olombelona izy anankiray na marina, satria Paoly arany teny hoe tsisy marina amin'izao tany izao na olona ray azy. Dia nidin'Andriamanitra naka ny endriky ny olona, ary izay fidinan'Andriamanitra naka ny endriky ny olona zay le tao hoe Jesosy Kristy. Teny izy tamin'ny voalohany, tenin'Andriamanitra izy tamin'ny voalohany. Boky Genesis izy le teny ambavan'Andriamanitra. Izy lay teny nodikainy Adama. Raha ny tenin'Andriamanitra hoe aza hihinanana, dia izy ny teny iny izay nodikainy Adama ka natonga ny Adama nandova fahafatesana rehefa nihinana izay zavatra tsy tokony hohanina. Dia iny teny iny naka ny endriky ny nofo, naka ny endriky ny nofo atao hoe olombelona. Enoy, zay no nahatonga an' Jesosy hoe nidina avy tany an-danitra, fa tsy hoe nampidinina avy any an-danitra. Nahoana? Laza izy ao amin'ny bokin'ny Jaona, ary tsy misy hiakatra any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra teny zanak'olona. Nidina izy satria tsisy ray niteraka nitondra azy tao an-kibon'i Maria, tsisy firaisana ranofo. Fa nidina izy satria ny fanamasina nanarina ny Maria, izay ankalazaintsika afaka fotoana fohy, ny fetin'ny Krismasy. Izy Andriamanitra nidina tamin'ny fanahiny, nanarina ny Maria dia tonga tao an-kibon'i Maria izy. Nidina izy fa tsy nampidinina. Dia ozy izy tsisy hiakatra any an-danitra, raha tsisy miakatra any an-danitra raha tsy ilay nidina avy tany an-danitra teny zanak'olona. Midika fa rehefa naka ny endriky ny nofo amin'izay izy tonga olombelona, dia izy ny olombelona sady tsy nanota ny tsy nahalala ota. Dia faly Andriamanitra satria nisy olombelona anankiray sady zanak'Andriamanitra atao hoe Jesosy Kristy. Izy rery ny olombelona fantatr'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Enoy, tsy misy olombelona fantatr'Andriamanitra eto ambonin'ny tany afa-tsy Jesosy rery. Dia izao ny zavatra nitranga, natongavan' Jesosy teto ambonin'ny tany, efa nikajian'Andriamanitra tamin'izy anosina ny menarana. Rehefa nanosina menarana ry havan'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Genesis 7, dia ozy izy hoe manomboka izao ozy izy dia ny zanaky ny vehivavy, ho amparafesiko ianao sy ny vehivavy, fa tsy napiditra ny lehilahy izy tao anatin'ilay izy. Ilay zanaky ny vehivavy ozy izy anoritoro ny lohanao, izany hoe anitsaka ny lohanao, ary ianao ozy izy anoritoro ny ombelantongony. Teny zany Jesosy fa izy zanaky ny vehivavy tsy nahalalala ho avy anitsaka ny lohan'ny menarana. Andriamanitra zany no nytenenio Andriamanitra ray rehefa nanosina menarana izy. Midika Andriamanitra tsisy ninninona feniny
fa ny devolony tsy mahatakatra izay zavatra lazain'Andriamanitra rehefa niodina taminy. Andriamanitra efa napilaza mialoha izy zanaky ny vehivavy, taranaka ho avy, tsy nahalalala izy, fa teraka fotsiny io vehivavy io, iteraka lehilahy ary ny taranaka io, sy izy anoritoro ny lohanao. Mdiky fa nahatongavan' Jesosy dia ahatonga ny Satana eo ambany tongony sy eo ambany fanapahany tanteraka. Ho any izy, dia hozy izy Paoly apôstôly, ho any fiangonana. Izy reo fiangonana reo le zanak'Andriamanitra, natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finonan Jesosy. Dia hozy izy John, zay mino azy, mino an Jesosy, dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. John toko voalohany, ny 2:12 dia milaza an'izany ao Baiboly. Zavatra mitanga riavana, rehefa isika ny resy lahatra, aiaiky ny fahotatsika, andray an Jesosy ho tompo sy mamonjy ny fiainantsika manokana, dia zao ny zavatra mitanga. Ho vain'Andriamanitra tsika, ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny mahazanak'Andriamanitra ianao tsy ho hita soritra eny amin'ny tarehinao hoe niova tanteraka ianao, fa zao ny ao anatinao misy fiovana. Ianao tsy toy ny teo aloha intsony, satria ny mahazanak'Andriamanitra tsika, isika manaiky anatona an'Andriamanitra, iaiky ny fahotatsika, hiala ny faratsitsika rehetra, ary hampandroso azy atao anatsika. Tiako fantatsika aloha ty fahamarinana ity. Rehefa tsy nalala olona hafa tsy Jesosy rery Andriamanitra, dia zao tsy misy olona anankiray makany an-danitra amin'ny alalan'ny herin'ny tenany sy ny fahamarinany. Fa zay olona zay mila mandray an Jesosy aloha, vao fantatra Andriamanitra, vao voavela ny elony, ary azo antoka fa hiaina fiainana mandrakizay miaraka aminy. Jesosy nilaza, za lalana sy fahamarinana ary fiainana ho izy. Tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. John 4:14. Izy koa no nilaza ry kristianina, ry zanak'Andriamanitra isany sy ry olona zay mahaino androany. Izy rery no niteny ao amin'ny John 4:1-7. Rehefa ndresaka tamin'ny mpianana izy dia nilaza, aza malahelo ny fonareo. Ao an-tranony raiky dia misy fitoerana maro, raha hiala ozy izy eo aminareo, fa ao an-tranony raiky misy fitoerana maro. Dia ao an-tranony raiky misy fitoerana maro ozy izy. Dia zao andeha amboatra fitoerana ho anareo ary zay hitoerako no hitoeranareo koa. Ny olona mananantoka lanitra hiala rehefa miala eto ambony tany dia ndova fiainana mandrakizay, dia tsy izy fa ny kristianina irery ihany zay manaiky an Jesosy sy mino azy no manana antoka fa naory azy izy eto ambony tany, na mety hijaly azy ny fahitana ny fiainana eto an-tany amin'ny alalan'i Jesosy. Rehefa tapitra le lapistan kely 70 taona 80 taona riavana, ho avy ny andro hiverenan Jesosy apakatra atsika ho ao amin'le toerana namboariny, satria lasa meloa izy niakatra amboatra fitoerana ho anao. Riavana malala ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa maninona zay tena mahavita hoe mandany ny zavatra rehetra mba ahatonga an'izao asa zao ho tanteraka. Tsy zahay akory ny tsara indrindra, fa Jesosy ny tianareo, satria tsy afaka azo na inana iny zay, fa afahany manatanteraka ilay fitoriana tahaka izao raha tsy eo ny fitahian'Andriamanitra sy ny tanan'Andriamanitra. Noho izany, noho ny fahasoavany sy ny famindram-po iarahana amin'reto fiangonana reto no mahatanteraka an'izao eto Soavimasoandro androany ho voninahitra Jesosy rery. Ndaontsika ity an-tanana mafy be ho anazy. Fa maninona izy maniraka anay eto, misy zanany anankiray eto Soavimasoandro, tsy fantatra hoe izy zay olona zay. Ozy izy taminay mandehana eo amin'ny CG manatanteraka an'io asa fitoriana io, fa misy olona tiako vonena eo, tsy tiako very izy, efa fanilika ohatra n'ilay vehivavy Samaritana mitsangajanga, efa miendrika toram-bato ohatra n'ilay vehivavy mitsangajanga tao hoe Maria Magdalena, olona tena pisoloko sy ratsy, efa iliky ny fiarahamonina ohatra ny Zakaiosy. Fa ozy Jesosy, tsy vitako no miaraka amin'olona be dia be andeha natanteraka ny asako raha tsy misy olona anankiray zay tena ilaiko zay olona zay. Mety ratsy eo amin'ny olona izy, fanondromolotry ny olona izy, efa faniliky ny olona izy, fa tsy maintsy etrano ao an-tranony androany. Rehefa tonga tao Jesosy, nahita ny Zakaiosy izy. Ny olona rehetra nanondromolotra, aninao amin'ny an-tranony mpanan-karena, tsisy ilana n'io lehilahy io, olona mpanota velona sady ratsy, aninao izy. Jesosy tsy nihaino ny vavan'ny olona,
fa Jesosy mifantoka tamin'ny Zakaiosy tehiteny aminao hifantoka aminao Andriamanitra androany arivo aza amiraha zay fanaon'ny olona hoe olona ratsy ianao madita indrindra eto Soavimasoandro ianao ny tena olona tsy mendrika indrindra fa Jesosy naniraka anay hiteny an'izao teny zao aminao tianao ny dadanao tianao izy tianangana anao izy tianovanao olombavao izy tianangana anao tsara lavitra no teo aloha izy ary ty ny toerana anankiray voatendry avy aminy ionany aminao amin'ny ty takarivo ty tiany ianao hiala amin'ny faharatsiana hanome lamosina amin'ny fahotanao sy ny faharatsiana rehetra tiany ianao hitodika hita ny fahatsarany androany mba ho karakarainy no mombanao ilay manontolo tsy mampaninona riavana fa raha valopolo taona ny fiainana eto ambonin'ny tany misy ny atao hoe mandrakizay miandry antsika miaraka aminy ahoana paster Rodolphe ahoana ary ny fisehoany zany ahoana ny fomba ahafahako miombona amin'ny Jesosy sy mandray azy ahoana ny ananako antoka amin'ity takarivo ty fa tena tia izy ary ikasika ny fiainako eno hoe Satana io dia voalaza amin'ny Baiboly fa kerobima pekuaka sy mpidera tany an-danitra tondro tsara ny tanan'izay miaina fa zao ny alina izy nahita ny fahatsaran'Andriamanitra teo amin'ny voninahiny tafiditry ny faharatsiana izy nefa tao anaty fahatsarana nisy azy tamin'ny voalohany zay no mahatonga azy tsy mahazo famonjena satria tao anaty fahatsarana izy no mivadika tamin'Andriamanitra fa maninona zasy ianao mbola manantena famonjena satria tsika tsy nivadika tamin'Andriamanitra an-tsitrapo fa tsika voafitaka io fahavalo ratsy io tao edena dia nanjary lasa niodina tamin'Andriamanitra midika ry havana fa misy famindram-po miandry ianao mba hahatonga anao tsy hovery na mivadika tamin'Andriamanitra azy ianao ka tsy mampaninona fa misy ny atao hoe toam-pahasoavana io toam-pahasoavana io zao fotoana iainantsika izao ny fotoam-pahasoavana dia androany inona ny dikan'io fahasoavana io Andriamanitra maharitra ny famindram-po manoloana ny fahadalan'ny olombelona miandry azy mba hiverina aminy ahatonga ny olona zay atao hoe ratsy io ho tonga olona faran'izay tsara eno ty fahamarinany ty fa hiteny zavatra aminao rehefa nenjery io avy any an-danitra ao bokin'ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faharoambin'ny folo nisy ady tany an-danitra ny anjely Mikaela niady tamin'ny drakona devoly ary rehefa nisy ady tany an-danitra dia zao ny zavatra nitranga resy io fahavalo fa nanino io fahavalo ny resy ny fahalalany anjely Mikaela io pitarika pidera fa tsy piady Mikaela no lehibe ny tafika général fa io pihira noho izany tsy manana hery andresy piady zany io toy izy Andriamanitra za tsy ady satria Andriamanitra tsy manana adversaire voary Andriamanitra tsy manana fahavalo voary tsy manana adversaire créature Andriamanitra satria izy rery ny créateur toy izy Andriamanitra mandana Mikaela rehefa nijoro Mikaela lavo sy rava Satana sy ny firongony eno ty fahamarinany ty rehefa nenjery dia loza ho an'ny tany sy ny ranomasina ozy izy amin'ny Baiboly fa nazera ho aty amintsika izy ary kely sisany androny tao edeny Adama tsy mahafantatra ny fisiny io satria nafenin'Andriamanitra tamin'ny fisiny fa rehefa tonga ny fotoana anankiray nijoro izy tao amin'ny menarana amitaka ny Eva tao ny nanomboka amin'ny famitahana ary teo ny nahadisy ny olombelona eno hoe amin'izay ny zavatra mitranga rehefa resy io fahavalo ka nenjera tety ambony tany dia tsisy afaka nikitika azy mihitsy tsisy afaka nikitika azy satria nanam-pahefana ihany izy zay tsy nomen'Andriamanitra azy fa vokatry ny famitahany any Adama dia zay mahatonga azy laza ao bokin'ny Marka toko fahaefatra ao bokin'ny Marka toko fahaefatra ny teny izy hoe ao bokin'ny Luka toko fahaefatra azafady rehefa nandeha Jesosy enoy rehefa nandeha Jesosy nalay-panahy tonga olombelona Andriamanitra monjy ny olona dia niona tamin'i Jesosy izy rehefa nakafanahany Jesosy dia zao ny zavatra nitranga ry havana rehefa tonga io fanahy ratsy io dia zao no nataony tamin'i Jesosy raha iakoaka eto anatrehako ianao dia anao avokoa zany rehetra zany fa Jesosy namalika nanao taminy hoe voasoratra Jehovahandriamanitra ihany ny akofanao ary izy rery notomponao dia mpafantatrareo ve fipetraka le izy zao ny zavatra nilazainy dia hoy ny devoly tamin'ny andininy fahenina omeko anao zao rehetra zao ny fanapahana
fanapahana rehetra mba ny voninahiny fa efa natolotra zany. Ozy izy natolotra satria ny fitany Adama dia nalainy tany amin'ny Adama le izy fa tsy nomeny Adama azy le izy satria ny olona afaka anome fahefana an'le tsodrano anankidimy lazaiko teo dia Andriamanitra rery ihany ary Andriamanitra rery nanome an'le tsodrano any Adama fa rehefa voafitaka i Adama dia natolotra ny Adama azy vokatry ny ota dia lasa nisy fifanakalozana teo amin'ny Adama sy le fanaratsy dia zany no mahatonga ny tany mikorotana satria olona tsy voatendry sy voatsodrano devoly tsy voatendry sy voatsodrano no mitondra ny tany. Ny korotana ny tany lasa tsy tsara ny eto ambonin'ny tany, lasa mikorotana na ny sentimen'ny olona na ny émotion'ny olona, ny fihetsepon'ny olona, lasa misy ny pédophilie, lasa misy ny homosexualité, lasa misy ny mpivady mampirafy, lasa tsy milamina ny eo an-tokantrano satria tsy tompon'ny fahefana no manapaka ny tany fa devoly. Dia ozy Andriamanitra vovoka ny fihinanao maintsy ny Satana. Maninona ny vovoka ny fihinanao? Taizanareo nahita menarana mihinam-bovoko zany akoho no hanina sobakaka fa matoa Jesosy tetena io vovoka io ro gentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra. Noho izany efa tsy mandray an' Jesosy ianao dia ny sokajiana ho isan'ny vovoka kororoany menarana. Zay no mahatonga anay ny rana eto Soavimasoandro te hiteny Andriamanitra fa te hamonjy an'ity tanàna ity izy. Tiany Soavimasoandro ho an'i Jesosy tanteraka amin'izay. Dia tiany zavatra nolazainy Jesosy rehefa nidiny io tsisy manana fahefana hitsara an'io afa-tsy Andriamanitra rery sy ny fanan'Andriamanitra. Noho izany tsy raha ny fanjakan'ny tany mihitsiny tsy eo ambany fahefany Adama sy ny pouvoir nomen'Andriamanitra azy ny tsara n'io fanahy io makerobima voaositra azy fa tsy maintsy présence no mitsara azy, tsy maintsy Andriamanitra no mitsara azy. Dia inona fipetraka le izy? Tsy maintsy nidin'Andriamanitra naka ny endriky ny olona mba ahafahan'Andriamanitra mamerina ny fahefana sy fanapahana very eo amin'ny olona ho eo amin'ny olona indray izay mino an' Jesosy. Ary ny anankiray faharoa nidin'Andriamanitra naneho ny présence sy ny fanatrehany tamin'ny analan'i Jesosy amazanak'Andriamanitra azy mba ahafahan'Andriamanitra mitsara n'io fanahy io sy mandroaka azy. Jereo amin'ny testamenta taloha miantsaritsika any amin'ny testamenta taloha Eli tsy nandroaka devoly, Moïse tsy nandroaka devoly, tsisy mpaminany afaka nandroaka devoly satria tsisy afaka nikitika n'io fanahy io ro mpaminany rehetra tany aloha. Ahoana moa ny ilazako an'izany? Ny réparer ny erreur-any dia nomena ao anatina onction. Ohatrany hoe maty le olona ny setrasetraina dia ny raha ny Elia nangana ny zanaky le vehivavy mpitondra tena manangana, zany hoe efa vita le asa dia natsangana, zany hoe sasatra manangana amin'ny mpaminany fa tsisy ny teny mihitsy an'ilay fanahy ao ambadika mitondra fandringanana sy aretina ary fahafatesana, tsy sankitika an'ilay fanahy. Noho izany tsy maintsy tonga Andriamanitra vao tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa tonga Jesosy, enoe rehefa tonga Jesosy tao anatiny naka ny endriky ny olona dia ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy. Dia ozy izy Jesosy ato amiko ny fanahin' Jehova ozy izy. Dia ny teniny amin'ny boky Mateo ozy izy ny olona rehefa nandroaka devoly Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta ozy izy Jesosy ny tena niaisitra ianao, miala ianao amin'ny olona io. Jesosy nandroaka devoly dia ozy izy ny pariseo sy ny saducéen nijery satria zavatra mbola tsy fahitany amin'ny fanahy Belzebuba namoahany io démonie satria mbola tsy nisy mihitsy tany aloha olon'Andriamanitra namoaka démonie. Dia ozy izy Jesosy raha ny fanahy Belzebuba namoahako démonie amin'ny fanahiny ny amoahany taranaka ho azy. Dia ozy izy Jesosy niprovo-panehoana fa eto aminareo ny fanjakan'Andriamanitra, présent ny fanjakan'Andriamanitra dia za efa manomboka mitanga amin'izay ny famoahana démonie. Zany hoe ny devoly tsy raharaha ny fanjakan'ny tany no androana azy fa raharaha ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany tsy dimension na onction ampiasana prophète na apôtre no androaka azy fa tsy maintsy présence amin'ny alalan'ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra ao anaty dia Jesosy Kristy irery an'izany. Eno
Halleluja. Zao zavatra mitanga. Rehefa latsaka io fanahy io ka nameno an Jesosy amin'izay. Naseho hita maso izy ho zanak'Andriamanitra. Rehefa nandeha izy nitety tanàna dia zao ny zavatra mitanga. Nanaiky azy ny demonia. Ary rehefa nanaiky azy ny fanahy ny demonia dia nanomboka gaga manodidina hoe manomboka manaiky an Jesosy le fanahy responsable. Mahafantatra anao ve? Za zao afaka manapotika an'ity zavatra ity. Dia io zavatra io misy mahay manamboatra dia reparena fotsiny. Fa zao rehefa tonga Jesosy tsy le zavatra potika tsony ny amboarina fa le mpanapotika mihitsy ny roahana. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Dia ozy ianao hoe fanga pastera tsisy nandroaka demonia mihitsy ary tany aloha e. Tena tsisy nandroaka demonia fa ny fomba ahoana ny elany fanahy ratsy ao anatin'ny olona. Raisitsika kely ny Samuela voalohany vetivety dia marana amin'izay ahako. Ohatr'izao fiseho an'ilay izy. Halleluja. Amin'ny Samuela voalohany toko 4:10 ny 9:7. Samuela voalohany vetivety. Halleluja. Toko 4:10 ny 9:7. Zao ny zavatra mitranga. Ara nisy fanahy avy tany amin'ny fanahy ratsy tonga tao amin'ny Saoly dia niraisiny Davida ny lokanga ka nitendren'ny tanany ka dia velombelona sady nanaritra Saoly ary ny fanahy ratsy niala taminy. Zany hoe tsy maintsy maka lokanga Davida dia mideran'Andriamanitra. Dia voamarina ao anatin'ny boky ny Salamo toko 27 hoe Andriamanitra dia mitoetra aiza eo ambony fidirana. Dia voatendreny Davida le lokanga dia tonga dia miala amin'ny Saoly ny fanahy ratsy. Fa zao tsy afaka manono ny Davida hoe amin'ny anaran'i Jesosy satria mbola tsy tonga Jesosy miala ny fanahy ratsy. Fa amin'izao amin'ny anaran'i Jesosy dia mahasolo hira maraina mandraparivan'ny andro analana fanahy ratsy. Fa natao anaiky amin'ny an'izany anaran'izany ny andolean'ny lohalika rehetra aty ambonin'ny tany, any an-danitra, any ambanin'ny tany, ny anarana rehetra dia natao ihany koa ka sy anaiky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manan-kena avy any Nazareta. Halleluja. Lasa manana ny fahefan'i Jesosy amin'ny alalan'ny fandroana demonia izay manana azy. Fa ahoana pastera mahatonga an'izany? Raisitsika ilay teny teo alohan'ny boky ny Mateo. Raha ny fanahin'Andriamanitra ny amoako demonia dia efa tonga eo aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Inona moa io fanjakan'Andriamanitra io? Dia ho faranako amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Io fanjakan'Andriamanitra io le fanjakana efa nisy talohan'ny lanitra. Genesis 1:1. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahariny ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra aloha vao lanitra sy tany. Talohan'ny lanitra sy ny tany taiza Andriamanitra zany. Tao amin'ny fanjakana. Fanjakana efa nisy talohan'ny lanitra ny fanjakan'Andriamanitra. Izay mamaritra ny diferensin'Andriamanitra, fivorian'Andriamanitra, ray, zanaka, fanamasina mitiava mafeo anazy. Tao amin'ny fanjakana io Andriamanitra. Rehefa miresakantsika fanjakana lanitra dia le fanjakana an'Andriamanitra ny an-danitra. Rehefa miresakantsika fanjakana tany dia fanjakana hita maso nataon'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ty. Midika fa ny fanjakana lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra tsy mitovy. Ny fanjakana lanitra ny fanapahan'Andriamanitra ao an-danitra ary ny fanjakan'Andriamanitra le fanjakana efa nisy talohan'ny lanitra sy ny tany. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra hoe ao aminao ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ilay ao aminao ny fanjakana lanitra. Satria ny fanjakana lanitra toerana fa ny fanjakan'Andriamanitra Andriamanitra mihitsy. Dia zao midina ao anatinao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy mandray an Jesosy satria zay no ilana mpamonjy. Inona no ilana mpamonjy? Anafaka anao amin'ny fahotana sy anome antoka anao fiainana mandrakizay ao anatinao amin'ny alalan'ny fiziny io, fanjakana io dia ny présence palpable na azo sapahitana ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra. Zay mahatonga Paoly miteny zay hitoerana fanahin'Andriamanitra no manana ny fahafahana ao anatiny. Ka androany raha vao eo ianao manaiky
androany ianao niteny hoe Jesosy raisiko ianao ho tompo-tsoaonjo ny fiainako taloha manokana diso aho taloha diso aho hatramin'izao fa androany mila mihavana aminao raiso izy androany fa amin'ny fotoana andraisanao azy hisokatra ho anao ny lanitra ary hidinao aminao ny fanahiny ho presa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra ary amin'ny fotoana maho anatinao ny fanjakan'Andriamanitra dia izao ny zavatra hitranga tonga dia mipoaka ty toerana mipoaka ty toerana ty ny antony satria olona feno Andriamanitra ny miaraka eto tsy tamany eto ny fatorana tsy tamany eto ny fahotana tsy tamany eto ny fanangetsana tsy tamany eto ny aretina tsy tamany eto ny fanravana tsy tamany eto ny fahararahana fa anjaka eto ny fitahian'Andriamanitra anjaka eto ny fanafan'Andriamanitra anjaka eto ny fanan'Andriamanitra anjaka eto ny herin'Andriamanitra halleluja 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 inona ny zavatra tiany tompo tenenina androany aminao hozy izy Andriamanitra amoaka dia amin'ny anarako izy le responsable mahatonga anao tsy manao ninina fa miazona anao amin'ny telefônina maraina mandraparivan'ny andro iny mandany fotoana amin'ny zavatra tsy mampitombo anao iny voaroka iny androany manjary tsy teny telefônina itsony ianao fa misokatra amin'ny fianam-panahinao dia manomboka ty vavaka ianao manomboka ty vavaka ho ahy ianao manomboka ty vavaka ianao ameko ohatra ianao ry Paoly sy ry Petera taloha niafina satria mbola tsy feno tao amin'izareo io fanjakana io niafina rehefa misy fanenjena dia nitsoaka efa apôtra be niaraka tamin'i Jesosy foana ry zalahy efa apôstôly niaraka tamin'i Jesosy fa rehefa tonga ny atako mitsoaka daholo fozy izy Andriamanitra aza mialao Jerosalema ambara-pamenonanao hery vao tonga amin'ny fanamasina eny amin'izay zavatra natahorany mihitsy nitonantonana eny amin'ilay tempolo nisy ny sambotra mihitsy eny amin'ilay sinagoga eo no nahitana azy mitory teny amin'ny fahasahina ary mivokatra tsy takatry ny saina nataon'Andriamanitra niovafony ray tanàna ny alalàna rangafa nandalo teo amin'ny toerana anankiray Andriamanitra niovafony ray tanàna niovafony ray tanàna niovafony ray tanàna halleluja dia ozy izy Jesosy amin'izay rehefa vita le ady nomboany io favalo ny tanany nomboany io favalo ny tongony fa zao ny zavatra nitranga tsy voatapiny io favalo ny vavany tsy voatapiny io favalo ny vavany teo amin'ny azy fijaliana teo izy Jesosy vita inona ny tiany Jesosy ho tenenina azonao sakanana ny tanako tsy hetsika azonao gejaina ny tongoko tsy mani fa vavako tsy azonao tapenana rehefa niteny Jesosy hoe vita dia teteny aminao hoe vita izay vita vita ny famonjena vita ny fanavahana vita ny fanasanana vita ny fanandratana vita namadihana tantara-penanao amin'ny dingana tsara lava efa vita izany noho izany androantsika tsy hanao zava-baovao fa iverinao amin'ny Jesosy aka zay efa vita io mahatonga anay niteny aminao tsy mampanantena zavatra anao zahay fa mampanantena anao zahay fa raha iverina amin'ny Jesosy ianao androany possible ny zavatra halleluja 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 inona ny zavatra nisy nienaena le devoly hatramin'izay tsy voakitika mihitsy korotany dolo ny fiainany ray tanàna androany zay tsy zara mosoara aminao tsy zara menaka aminao tsy zara hety tsy zara fitaovana fa izara Jesosy izara tenin'Andriamanitra izara fahamarinana aminao ozy izy tenin'Andriamanitra raha fantatrao le marina dia le marina ny afaka anao ny fanafahana tsy eny an-tanan'ny Rodolphe amin'ilay verinao hoe be ositra ny fanafahana tsy amin'ny alalan'ny hoe mila mikasika ny akanjo ny ahako ny akanjoko tsy ambony noho ny tenanao fenona fanahy ayayaya aza maka ty fa tsisy omenanao zany ety zavatra azoko lazaina dia zao misy fanomezana anankiray avy amin'ny ray ny fahazavana avy any ambony
Afaka ny tonga ao anatin'izay mangetaheta azy androany arivo. Ary rehefa isokatra amin'ny fonao dia hidiny izany fanomezana izany anovanao karazan'olona hafa noho ny teo aloha. Izay zavatra izay tompoko nandalo an'izany pasazy izany. Rehefa tena feno Andriamanitra, izay zavatra tsy tian'Andriamanitra rehetra lasa tsy tiako azy. Fa maninona taloha mbola makafy zavatra tsy tian'Andriamanitra nefa efa zanak'Andriamanitra. Ny antony dia tsotra, mbola tsy feno tsara ary tsy mbola tena niombona tsara taminy. Rehefa tsara ny communionao sy Andriamanitra, ampahalalan'Andriamanitra zava-miafina ny amin'ny fiainana ianao ao anaty, delivre ho azy ianao satria izay toeran'ny fanan'Andriamanitra dia tsy maintsy misy fanafahana. Raha misy milaza fa olona afaka andeha hanafaka, hozy izy tamin'i Moïse. Mosesy ny teneniny, ianao hanafaka ny Egyptiana, ny zanak'Israely, ianao ary mbola ao Egypta kiana nanafahanao anazy. Tsy maintsy navoaka ny Egypta izy aloha vao naverin'Andriamanitra hanafaka satria izay tafavoaka ihany manafaka. Ka raha ohatra tonga eto mbola tsy afaka nefa itory fanafahanao anao, zéro val. Fa isaorako Andriamanitra ray Jesosy Kristy izay nanafaka atao anatin'ny longozo ny fahotana sy ny faharatsiana ary nanangana ho isan'ny zanany androany mampitsoro ahy eto anifonareo ilaza aminareo fa tianareo Jesosy ary naniraka na izy androany ny rendez-vous-mpanafahana anao miverena zanako. Hoy Jesosy, miverena zanako. Raha mititakarivo ty, resy lahatra ianao fa mila an'izany Jesosy zany. Rehefa tonga ao anatinao izy, anovanao olom-baovao, olona hafa mihitsy, karazany hafa mihitsy. Raha vao mandeha anao miala eto, olona feno Andriamanitra, manana fiainana mandrakizay ao anaty, rava ny tebiteby sy ny tahotra, manam-piadanana, tsy vola amin'ny mampiadana fa raha vola amin'ny mampiadana mba anontany io Zakaios fa tsy nitady an'i Jesosy izy. Tsy ny fanananao zavatra rehetra amin'ny mampiadana, fananana an' Jesosy rery amin'ny mampiadana. Jesosy mahasolo fiankofana mandritry ny ray andro ny anarany. Ny herin'ny anarany mahasolo izay mety ho karazan-javatra rehetra ilainao. Raha hiteny ianao hoe fanasitranana dia kapoka tamin'ny nahasitrana anao. Raha hiteny ianao hoe fanafahana, izy ny fanafahana ho anao. Tsy zavatra anankiray izay ilainao ka tsy eo amin'i Jesosy ny fahafenony. Ka androany arivo manapa-hevitra miverena amin'i Jesosy. Mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Tenen'Andriamanitra mitetaka-rivo ty, milanao zay Andriamanitra, milanao amin'ny fona manontolo zay. Mangetaheta venareo androany niombona amin'io Andriamanitra io, ary teny aminy hoe raisiko ianao tompo sy famonjy ny fiainako manokana. Tena teny aminao te hivavaka ao anao manokana zay. Makanesa ty aloha miazakaza ao anatin'ny tiry ty hoe Halleluja, rovina. Halleluja, isan'andro dia miantso ny ray hoe nakaiza mo zay zanako izay. Isan'andro makanesa ty aloha mandritra ny fotoana irahany pasteur Joseph Dafy. Makanesa ty aloha, aza mihafahafa, aza matahotra, tsy anao nininona anao zany zay. Raha resy lahatra anao ny andrain'i Jesosy ho tompo sy monjy ny fiainanao manokana, na ny lavitra any azy, makanesa ty aloha fa te hiara hivavaka aminao zay. Halleluja. Isan'andro dia miantso ny ray hoe nakaiza mo zay zanako izay. Isan'andro ny famindram-pony ianao anidy tsy afaka ampony. Fa ianao no tsy nety hoe andao vetivety, fijanina no mana fety. Tsy hoe tsy nalala, tsy zanak'adala, fa niny ianao nivoaka ny vala. Fa ianao tena tiny, tsy fony tsy ariny, zany aniny antony avy. Fa raha avy ny andro iverenanao, fety anino antrano ao. Raha oviny ianao voa, Tugave ty aloha. oviny ianao voam-bahory. Raha oviny fa mitombo ifasa, saitra miandry
ivavaka ihany rehefa avy eo fa makanesa ty aloha zay mbola mangeta eto mbola misokatra tsara amin'ny toerana malalaka ty aloha aza mihafahafa ianao halleluja mbola misy olon-drazany Jesosy ty aloha Denalefanirai lai tukanirai Jesosy ane lai izy atrizay tonga izy taty siamontsy ny very faramody anao tsy mandeha ireo fa ianao milamino hoe Jesosy lahino fijanino lalany mino denalefanirai lai tukanirai Jesosy ane lai izy atrizay tonga izy taty siamontsy ny very faramody anao tsy mandeha irery farao avy ny andro iverenanao fitianino andrano rovingianao voavy rovingianao vombaody rovino fanto fasasatra miadrinditananao rovingianao voavy rovingianao vombaody rovino fanto fasasatra entanao mititaka-rivo ty tia metraka fanontaniana aminareo a dia valio tena ho amponareo marina ve ny an'olo-tena hijoro an'Andriamanitra anaiky andray azy ho amponareo tompo sy famonjy ny fiainareo manokana raha tena ho amponareo zany dia valio hoe tena ho ampoko pastera andaontsika ity atanina mafy any amin'izany fanekeny zany halleluja mba fantatrareo raha misy anankiray tena tianareo dia tsy misy afa-tsy izay Jesosy zay ny olona tianao indrindra sady tianao voafetra ny fotoana voafetra ny zavatra ilainy voafetra ny zavatra tadiaviny na ianao mandao azy na ianao koa aza mety ho tratran'izay na ianao mandao azy na ianao ilozany fandroany arivo misy anankiray tsy mba manana intérêt tsy hoe tombono anazy ny natongavany fa nanaiky ho faty antoka teo amin'ny azy fijaliana izy mba monjy antsika ho afaka amin'ny fahotana Jesosy no anarany ny olona raha mahita ny zavatra tsy mety ataonao ny anondromolotra sy teny ratsy ianao fa izy tsy zany ny ao anaty ho fony ianao misaina izy eo amin'ny fomba hoana ny ananganako anao satria tiako any amin'izay toerana isy any izy ianao Jesosy no anarany androany Jesosy raha niantso izy ka namaly azy ianao tia ny takariva nambo-pionana anyvaniny tantaram-piainanao raha manaiky ianao amin'ny fonao manontolo atsangano ny tananao fivavaka ho anao raha eo mianarany Jesosy reto tanana mitsangany reto androany arivo mangetaetanao ny fony sy ny fanahany ny ao anatin'ny ray manontolo ny andray ianao sy ombona aminao raha nanoty izy Andriamanitra avelao ny elony sy ny fahotany vonina izy androany ny ombona tanteraka aminao ifandray amin'ny famonjenao
fantatra androany fa manan-javatra ho tanterahana ho fiainana ianao. Avereny miaraka amiko zao vavaka izao, raha mifonao manontolo ny anoloranao tena ho azy. Jesosy androany arivo resy lava fa milanao ny fiainako, mamindafo amiko, mamelany fahotako rehetra, raisiko ianao ho tompoko, raisiko ianao ho mpamonjy ny fiainako manokana, midira ato anatiko, manjaka ato boko, sorata ao boky ny fiainana ny anarako. Sotra Jesosy, ny amin'ny ranao izay manadio ahy, ny amin'ny fananao izay miasa eo amin'ny fiainako, afaka manana anao ahy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Daontsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Aza hidina ny tananareo fivavaka ho anareo aray amin'ny anaran'i Jesosy. Aoko ireo olona izay nanolo tena androany nateraka indray mba androso Jesosy eo anivon'ny fanompoan'ny fiangonana. Ary mino Andriamanitra fa tsisy amin'izy ireo raraka amin'ny fotoan'ilay trompetra izay anentsy ho ela ho fanangonana ny vokatra rehetra ho any aminao mandrakizay amin'ny fotoana iverenanao. Mba tsisy ho very izay na raha era Jesosy fa namarika ny zanak'ondry ho voatahiry mandrakizay satria nateraka indray eo aminao. Ny fanan'Andriamanitra ny eo aminareo, ny fatsan'Andriamanitra ao anatinareo amenareo ny fiadanana mandihana amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy ho very mandrakizanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Andaontsika ity tanana mavea ho an'ireto zanak'Andriamanitra tsy nanolo tena androany mba hatsangana ny tanan'izay marary tonga eto na marenina, raha ohatra ka marenina ka mitondra marena ianao dia hatsangana ny tananao izay rehetra mila vavaka fanasitranana mandana aloha verina daholo amin'izay nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra betsaka tompoko, makanesa ety aloha izay marary, raha misy marary eo aminareo dia mijanona fa izay salama miverina fa hivavaka ho anareo izay rehetra rehetra, izay marary rehetra na marenina na mona na jamba na tsy fantatra hoe inona ilay karazana retina, tsy hoe olombelona mpanasitrana fa Jesosy mpanasitrana. Makanesa ety aloha, makanesa ety aloha. Halleluja. Makanesa ety aloha, raha marenina ila ianao, marenina tanteraka ianao, jamba ianao ohatrany amboaka na jamba tenatenany, mahalalana fa nandalo teo amin'ny toerana anankiray Jesosy dia mikasika marary izy. Misy marary tsy maintsy kasihany dia afahany na fivitosana na aretina any amin'ny sinay na tumeur any amin'ny tsy fantatra hoe ilay fivitosana na cancer any amin'ny nono na problème rehetrarehetra. Makanesa ety aloha. Halleluja. Tongava ety aloha, tongava ety aloha, tongava ety aloha. Izay marary rehetra mila vavaka, aza menatra, ianao ihany no sitraneo. Amen. Halleluja. Tsika rehetra no fofantanantsika any amin'ny lanitra vavaka amin'Andriamanitra. Fanahy eo, tongava andro anarivo. Fenoy izay fa mifanjakanao rery no afaka hikarakara androany. Tsisy olona anankiray eto ka ampiasainao fa ireo pastera rehetrarehetra mivavaka ireo hovalianao androany. Ny ekipa rehetra miompo ny hovalianao androany. Tsy hoe pastera Rodolphe fa no ampiasainao manokana, tsia fa izay nitendenao fotsiny dia nitendenao fenao rery ny miasa fa tsy olombelon'Andriamanitra. Izay rehetra sy ny fiangonana rehetra eto hivavaka ho an'ireto marary reto satria fantatra Andriamanitra fa tsy vitanay izany fa herinao rery no vita an'izany raika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Makanesa ety aloha fa aza menatra, ho eto aty le marenina, ho eto aty le jamba, ho eto aty le mona, ho eto aty le manaintaina. Hivavaka sika androany, ara hivavaka sika ny fanan'Andriamanitra ny amen. Ary izy no hiasa. Halleluja. Izay mino rehetra dia afaka mivavaka ao amin'ny marary. Halleluja. Sitrano atompo Deus, sitrano o topo Deus sitrana.
feno izay fanamasina anao. Fenui afanamasina, fenui ny herinao, fenui ny fahatsarana amin'ny fiainako androany. Aoko izay mitolenta ilana kasika ao amin'ity takarivo ity. Ianao ny kasika izay natanteraka izany fanamasina. Aoka ny herinao ilatsaka eto androany amin'ny anaran'i Jesosy. Anafaka izay tokony afahana rehetra ny fiainanay. Nagenja Andriamanitra, nafahazaran-dratsy Andriamanitra, nanao karazana fahotana mora mahazo Andriamanitra, nampiombiaka fanana iny amin'ny ainay, ny amombanay manontolo. Izao voninay izao. Raha eo ampotanteraka izany androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakely avy any Nazareta. Halleluja. Na ny amin'ny toerana misy ianao any marary ianao, mbola afaka mametra tanana amin'ny tenanao ianao. Apetrao amin'ilay fahata marary amin'izay ny tananao. Apetrao amin'ilay fahata marary ny tananao. Manana finoana androany fa iasa Andriamanitra. Halleluja. 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 Atsangana ny tanana izay marary mbola any am-pitoerana hoe sady mitsangana izay marary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ho an'izay rehetra marary ety aloha, mpiandraikitra tonga dia mametra tanana sy mivavaka. Zaho ety aloha manao mivavaka fotsiny baiko ny zavatra rehetra fa Andriamanitra namarina zany. Raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ireo tontolo rehetra tsy mandeha araka ny tokony izy ao anatinao ka ametranao ny tananao ozy Jesosy. Ny famantarana manaraka an'izay mino dia ametra tanana marary izy dia ho sitrany re. Raiso ny fanasitranana sy ny fanafahana amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoka iseo zany ikasika na any amin'ny lohanao, ny eo amin'ny masonao, na any amin'ny tongotrao, misy aina, misy fiainana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Matansa amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ankitrokely, ahery, isy fiainana amin'ny ozatra, maty misy fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ny maso sy mahita, pairaty eo anaova ese amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'ny sofina marenina, naiza misy an'izay sofiny izay, amin'izao fotoana itenenako izao, mandrenesa amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanafananao, raiso ny fanasitrananao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Vavaka sika rehetra tsy mijery fotsiny ainjiro ty aloha ny tanana dia vavaka sika fa mivavaka ny marina dia mahery. Ainjiro ny tanana dia mivavaha fa mifanamasina ny présent manasitrana amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoka iseho ny herin'Andriamanitra, aoka iseho ny herin'Andriamanitra, aoka iseho ny herin'Andriamanitra. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Mandenes amin'ny anaran'i Jesosy. Mandenes amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Makanesa tsirairay dia atao ese aingakaingana rapide. Aiza confirmeko ilay izy. Afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandalo kely confirmena. Halleluja. Inona ilay izy?
fampirana tena fiderana Alléluia. Taty Patricia dia mijoro vavolombelona zao fa tao anatin'ny tapabolana dia folaka ny tanany satria ny enjery ary tsy afaka niakatra tsy afaka nahetsika io fa zao rehefa tao aoriana ny vavaka teo sitrana lizy maivana lizy somararitsony io hitanareo ahetsiketsiny io jereo azo natao ve zany taloha sa tsy azo azo narary ve rehefa ohatry zany taloha narary izy tapabolana zany dia teo amin'le vavaka tao voalohany teo atsangako ny tanako mbola narary fa efa nisy an'le vavaka le faharoa teo fanasitranana dia afaka tsy amin'izao dia misaotra an' Jesosy ataovy ambony be ny tanany voninahitra ho an'i Jesosy ntaontsika hitiaka mafy ho an'i Jesosy alleluia alleluia filazana kely aho atsika le nanolo tena teo mayangaviana mba ho tonga eto ny apitso fa raisina ny anaranareo dia ho an'izay tsy manam-piangonana misy an'ireo fiombolana fiangonana eto toerana afaka ny andray sy hitaiza asika rakarah ny fiainam-panahintsika zay verina eto rapitso dia raisina ny anarana dia raisin'ny fiombolana ny fiangonana tsirairay avy ao anatin'izay vavolombelona zay antsika fidèle zanaky malala 5 taona tao anatin'ny volana maromaro nandeha orina foana ary mbola nandeha orina izy teo zao nijereko nitsoloviko tamin'ny jirony telefôna fa tena efa maina tanteraka io orina io ho voninahitr'Andriamanitra ery anteka mabetsika ho an'i Jesosy Alléluia, Evangeline voantazony nanomboka tamin'ny asa sabotsy teo aloha tamin'ny herin'ny androany zany any ampiasana tena reraka collapse kivy fandroany tamin'ny fotoana ny olana tamin'ny Jesosy androany dia natsiaro sitrana izy zany ve tena marina ento sitrana tanteraka tena sitrana dao tsika tiaka mafy an' Jesosy Alléluia andraisantsika ny mpanopelandriaman'ny dao tompoko tena marina tokoa fa tsisy ny tsy hainy atao satria tsoa taty tsondray dia misy palpitation be efa ho ray volana zay dia miakatra any amin'ny lohany ozy izy dia lasa manao nama rehefa miakatra any amin'ny loha lasa reraka be rehefa aveo kanefa teto nisy palpitation izy fa rehefa tao anatin'izay vavaka izay enony hoe zay fantsatra tena ngina le izy marina ve sa tsy marina marina voninahitra an' Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy ndao tika hitiaka mafy ho an'i Jesosy alleluia
Madame feno a takzay ihany koa ho anareo izay manana palpitation eto Soavimasoandro eto afaka nasitran' Jesosy tahaka an'ireo izay fahitantsika teo a nandritry ny 2 volana nanao an'izay palpitation zay ihany koa ty ranabavy ty ary de ohatr'izay ihany koa rehefa misy le palpitation dia tena reraka sarotra ny miaina fa sitranin' Jesosy zany teto androany a tsahatra tsara tsy misy palpitation ntsony ataovy hoe enina tsira marina zany Mbarina vao niditra teo dia nanao palpitation be mihitsy foko noho ny nafatesa mamana tamin'ny oktobra dia tonga dia narary be mihitsy ny foko sao efa tsy maninona tsony tiaka mampiatsy eo an' Jesosy a Jesosy nanasitrany fedana manosy tompoko a izy mianaka kely tonga ilaza fa tsara hono Jesosy amena sa tsy amena ivalia 7 taona 3 andro narary andobe a tsy nisy ovana dia rehefa nare izy hoe misy zao fotoam-bavaka fimbonan'ny fiangonana zao voninahitra an' Jesosy a dia androano vao natsapy valia hoe afaka le aretina asorakoraka aman' Jesosy zamby aloha valia afaka le aretina ie do itiaka mafan Jesosy e eny izy mianaka tain'Andriamanitra tsopoko aiza livrakoraka be aman' Jesosy alleluia andao lesy zandry kely e ty zandry kely ty alleluia izy indray hony a efa koaka be mihitsy ela be a ela be koaka dia manao hoana zao salama tsy mikoaka tsony voninahitra ho an' Jesosy alleluia tiako mabetsy ho an' Jesosy mahafinaritra mahafaly a maharavoravo a tena tsara Jesosy mirado a marary be foana ny loha dia rehefa mianatra mijaly be a fa rehefa tonga eo a sitrahan'i Jesosy a maivana tsara zay ve mirado ie dia amin'izao efa sitrana ie efa sitrana mirado andao tsika hideran'Andriamanitra mitehaka alleluia ai Jesosy ataony zavatra rehetra amena sa tsy amen madama razafindra soa nisy zavatra mivoto be ony tao amin'ny kibony dia nenahi nandritry ny taona efa ela be vy zavatra io ny taona mivoto voaingana firy afrina teo heritaona heritaona dia zavatra mitsanga androany a tsapa mifaneny ena le izy le voto be aloha mbola tsy nanjapina fa tsapany ny ena asiorakoraka aman' Jesosy marina be aloha za tsy marina amen zany izy aloha manasitrana ary Jesosy no itiaka mafan Jesosy tsy misy ny tiany atao a tiaka mampiatsy eo an' Jesosy Kaleba 13 taona ny lehilahy ary tapaka ny tany nitatsika io a efa nandritry ny 2 volana zay ary tao anatin'izay fotoana zay a dia niorina olona izy aloha tamin'ny voalohany dia tsy niova dia avy eo a natao opération a dia io a mibondina io a dia natao tamin'ity atel ty nitazomina tamin'ity zany a tsy hetsika fa rehefa tao anaty vavaka nametra-tanana noho ny amin'i Jesosy a dia zao le izy a sady tsy tazomina ntsony a no maivana no efa mihetsika tsara tsy manahitaina ntsony tiaka mampihetsika ho an' Jesosy
Vavolombelona ny fahatsaran'i Jesosy satria Estelina atramina aterahany dia tsy namoaka feo zany. Izao izy efa manomboka mamoaka feo. Avereno ane hoe Jesosy tsara tsara Jesosy andaontsika hitiaka mafy eo an'i Jesosy. Tsisy an'izany taloha fa manomboka amin'ny teny izy ho avindray ny rapitso ahititsika e.
Teo fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra trantsika. Ranabavy Linda tonga teto Antananarivo nanao contrôle nanao ECG fa nanana palpitation koa izy indray tsy avy eto mandalo eto Soavimasoandro izy fa ny Akadinondry Sakay. Dia rehefa nanao ECG dia nitenenin'ny dokotera hoe nisy areti-po. Ary rehefa niditra teo izy dia mbola navesabesatra nisy an'izay palpitation zay fa rehefa nentina teto amin'i Jesosy dia sitrana maivana tanteraka. Nandritry ny 7 taona zany palpitation zany. Nandritry ny 7 taona. Ny areti-kibo indray herinandro moa izy teo. Herinandro fa rehefa teo amin'i Jesosy dia sitrana maivana tanteraka androany. Tiaka mapetsika ho an'i Jesosy. Manaraka nandritry ny herinandro ranaba Virginie nararitratra dia tao anatin'ny vavaka rehefa teo Jesosy dia nitsoka zay aretin'izay ohatrany hoe nisy nanaisotra tao amin'ny tratran'izay mifatsapany rehefa nanontaniako izy dia maivana tanteraka sitrana. Tiaka mabetsika ho an'i Jesosy ho azy rery ny voninahitra. Manaraka atondray Landry indray dia nisy an'ireny tonga andronono moa dia tsy maheno efatra amin'ny fahakely mihitsy tsy maheno tsara. Afaka mitraka kely fa te hita fijorovoana vavolombelonao ny olona. Dia rehefa tao anatin'ny vavaka dia eno ny sokatra ny sofiny maheno tsara. Avereny kely ane Landry. Tsara Jesosy. Maheno tsara. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Taloha tsy maheno ohatr'izany. Taloha tsy naheno ohatr'izany fa nenan'i Jesosy dia nasana eny. Ary tsy afaka nianatra izy noho zany fa ankehitriny misokatra zany voninahitra ho an'i Jesosy rery. Manosy anao ranabavy Karina nandritry ny enim-bolana dia fanina foana hony dia manakitsako ny vanitaolana. Nandritry ny enim-bolana zay fanina foana dia manakitsako ny vanitaolana. Ary raha mbola niditra teo teto amin'ny tokotanin'ny CEG teto dia mbola fanina foana fa rehefa tao anaty vavaka dia maivana sitrana tanteraka na ny fanipanina na ny vanitaolana manaitaina. Tiaka mabetsika ho an'i Jesosy. Voninahitra ho azy rery ihany. Dawary mandrosoa. Aza menatra liana fa tsara loatra Jesosy io masony io hatramin'ny fahakely dia mangirifiry azy foana ary mangididy foana tsy nijanona hatramin'izay fa sambany androany mijanona ilay mangirifiry sy mangididy intsony. Marina sa tsy marina izany liana? Marina. Iza nanao an'izany? Andriamanitra. Jesosy nanasitrana azy voninahitra ho an'i Jesosy. Alléluia. Rahala Chrysantin zay Christin azafady Chrysanthe ay anarana hafa kely tain'i Jesosy nandritry ny apriny ty tratra navesatra ty volana maromaro tsy voasoratra tato fa hoe volana maromaro nisy zavatra nitranga teo amin'ny fiainany dia tao aorinan'izay dia navesatra ny fony dia ohatrany malomaloka ny fiainana isan'andro misy mibahana be ao amin'ny tratra ao tsy afa miaina fa rehefa eto amin'ilay tompon'ny fiadanana na ilay fiadanana dia
ny sitraniny a maivana tanteraka afaka tena mihetsiketsika tsara miaraka amin'ny popy a fifanina tsy misy tahaka izany ary mbola hoentiny ampitsy eraina mandrakizay Jesosy. mba ianao iangety zavatra ity e josoa kely a lalao teo dia nifanenjikenzika mifanositosika teo dia latsaky ty soroky ty nisy nahitan'izay ve teo ny reniny tao mbola nitantara azy a aiza le reniny azafady io ny reniny io e alao mba miakatra ty mamany josoa dia zao ny zavatra nisy tena aloha hoandrasantsika kely ny reniny raha mba mety iny izy iny mba tantarao mamany josoa ny zavatra nisy voninahitra ho an'i Jesosy a izay mipetraka tery ariana tery dia izy milalao tato dia avy eo izy niazakazaka be dia nitomany be hoe nidominy ankizy tatsony dia ndao a dia hividy menaka dia lasa mividy vaokoko tatsy dia ye latsaky ty tany anakavia ty dia nisy mpino mivavaka tao aminay mpanotra dia noentiko tao aminazy tao dia izy niteny hoe dia etsy izy ito mipetraka dia hoe hitondray bando izy izy nteniny a fa tsy maintsy ampiana bando ty fa tsy azo vokotra fa atsotra dia voninahitra ho an'i Jesosy fa io tsy zao tanany zao a latsaka ty soroky ty teo a nefa io hitanareo tsy mahagaga ve Jesosy ataontsika hideran'Andriamanitra alleluia mampionina telo amby folo taona izy a alokia ty manjary tsy any amin'ny tsy mahazo azavana tsara dia tsy mety eo amin'ny sary narary nifony izy a tsy tadidiny tsony hoe tamin'ny oviana fa efa ela be fa nisoratan'zareo tato moa heritaona fa efa ela be maherin'ny heritaona zany a dia sitrana tanteraka efa teo amin'ny Jesosy alleloia ary nivotonga io niko voto fafana tao am-piangonana dia tsy dia nanenina fa nena le izy efa nivotony a fa mivavana tao am-piangonana dia niena fa mbola nanantaina fa teto a Jesosy nanasitrana azy tanteraka tiaka mampiatsika ho an'i Jesosy iza mpanafaka ndao tsika teny hoe Jesosy isa roa telo Jesosy andao tsika ity atanina mafy eo an'i Jesosy mpanjaka halleluia hitanareo a reny zavatra rehetrarehetra reny any fanomboana eto fa ny fitohizany any am-piangonana raha pitsotsika manomboka amin'ny efatrora sasany tsy diso raha tiatsika ny anao fiderana lavalava eto daholo a nyreto ekipa rehetrarehetra mbola eto miaraka amintsika pasteur Joseph Daf raha pitso a mbola eto daholo a ny ekipa rehetra mpidera orakoraka mafy ao an'Andriamanitra raha pitso final inona hoe raha pitso inona hoe raha pitso ataontsika menatra mihitsy satana fa an'olo tena tsara tarebe ho an'i Jesosy mihoatra noho ny androany reny tsika raha pitso sady zany tsika zao mety tsy nahita fa nisy anjely niran'Andriamanitra teto nanao livraison andao aloha saotsika zahiry zay ao anaty fiderana feno a dia rehefa vita zay a mandray tsodrany tsika andao nenive
asivitehaka mafy hoan'ny tompo aloha e mafinaritra sa tsy mafinaritra e mbola asiana rapitso sa tsy asiana tsony aloha e ay dia mitongafa daholo ary rapitso aloha araky ny tenen'ny pasteur teo hoe mbola anao tsaratsara kokoa satria ny andriamanitsika tsara makany amin'ny tsara mandrakariva ny andriamanitsika dia manetanareo aloha voalohany indrindra mba ho avy tonga maro be indrindraindrindra fa nareo nandray an' Jesosy dia tanina manokana tena tiatsika Jesosy tiatsika rehetra eto amin'ity tanàna sy vohatra Soavimasoandro ity sa ianao ve tsy matsapa an'izany aloha e asivitehaka ho an'ny tompo raha matsapa an'izany ianao ary mino fa mbola avy maro be mihoatra noho izao tsika tsy hijery fety fa tena hitady an'i Jesosy sa ahoana tena hitady an'i Jesosy tsika ao anatin'izany dia eto mpamarana dia tsy hainy tsy saotra aloha voalohany indrindra n'Andriamanitra fa mbola nomeny andro tsara tsika tao anatin'izany tsy avy ny orana tsara ny andro afaka nitory filazany tsara teto tehaka mafy ho an'i Jesosy tsika ny amin'izany rehetra izany ny faharoa manaraka an'izay dia isaorana ihany koa ny ekipan'ny pasteur Jean Rodolphe mankasitraka liana tsika rehetra fa tena hoe tsy efa ny fiangonana ray irery no mitory ny filazany tsara izay mahatonga anay tonga eto manatrika miombona aminareo izay satria Jesosy Kristy ray ihany ny tsika dia ilay fahazavana dia mahereza indrindra tompoko amin'ny asa fitohina izay ataonareo naiza dia ny tanan'i Jesosy ny omba nareo mandrakariva asarika olona be ianareo ho amin'i Jesosy zany rehetra izany ary fanan'olona maro be no tahina noho ny aminareo dia afamafy ho an'i Jesosy sotra Jesosy manaraka izay dia isaorana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra fitambaran'ireo mpanompon'Andriamanitra eto Soavimasoandro na ny aisa izany tonga eto reo ny pasteur rehetrarehetra makasitraka andrinantsika rehetra tompony amin'izany rehetra izany tehaka mafy ho an'azy ireo tsika rehetra ary farany dia atao faraplaza fa tena zavatra lehibe indrindra isaorana dia saotra tompoko asio tehaka sorakoraka ho an'Andriamanitra raha faly anao saotra tompoko amaranako azy dia andehantsika hiara iombom-bavaka amin'ity androany ity sady amarana zao fotoana izao dia manasa antsika rehetra ampanajana tompoko hitsangantsika ametraka ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra vavaka isika miondrika eto anatrehanao izay Jehovah tompony maro le rainay dadanay malalanay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay anao misaotra fa tsy ny amin'ny herinay na ny fahaizanay na ny fahazaranay fotsiny na fahaizanay mitantana na mitondra ny anton'izao fotoana izao fa noho ny amin'ny famindramponao sy ny tananao mahery fa raha tsy teo anao tsy tanteraka akory izao fotoana izao makasitraka indrindra nanomezanao an'ity andro anankiray ity zava-dehibe dia zava-dehibe aminay mpanompon'Andriamanitra eto Soavimasoandro vahoaka rehetra eto Soavimasoandro hatramin'ny fokotany eto Soavimasoandro ary dia makasitraka anao tompo Andriamanitra nanomezanao ho an'ireo mpanomponao izay nitory filazany tsara teto amin'ity toerana ity tamindroany dia ny ekipa ny pasteur Jean Rodolphe izany mivavaka manokana izay tompo Andriamanitra ho an'ireo ekipa ireo Jesosy malala izay mikely aina mihazakazaka mitory ny filazany tsaranao dia aoka ianao Jesosy malala ny momba azy ny amin'izay rehetra alehany amin'izay rehetra hitoriny an'izany filazany tsaranao izany ary hitety firenena maro araka teneninao hoe Jody Samaria hatrany aparan'ny tany aza dia ianao ny momba azy tsy raray avy tompo Andriamanitra ampitombo eo anatin'ny fameza-pahasoavana izay ananany tompo fa avy aminao izany rehetra izany makasitraka indrindra ny tompo mivavaka manokana tompo amariny ny asa rehetra izay natao teto amin'ity toerana ity androany dia mahenoko ny voninahitra ao izao toerana izao henoko ny voninahitra ao ny tanàna sy vohatra Soavimasoandro mba ahita ihany koa fiovana ra-panahy eto amin'ity tanàna sy vohatra ity izay rehetra nandray anao tehirizo mandrakariva tompo mba handray anao mandrakariva ary tsy ala aminao intsony izay rehetra mbola tsy nandray anao kosa tompo dia mivavaka manokana ihany koa eto am-pamaranana dia mba hitodika kasino fanainao masina kasino tanam-pitiavanao Jesosy malala mba hanantona anao mba isany tafiditra ao anatin'ny valanao izy mba isany olombonjena ka tanterao eto amin'ity toerana tanàna sy vohatra Soavimasoandro ity le vavaka nataonao hoe tsisy tiako very izay rehetra nomenao ahy na dia ray monja aza misaotra indrindra Jesosy
tapitra amin'ny fotoana androany jesosy alina ny andro ody ireo mpanomponao tsiraray avy ireo ianao no mbola angatanay dia ny tananao mahery ane hitantana siaro anay tsiraray avy any amin'ny toerana sy fonenana misy anay iaro anay amin'ny loza iaro anay amin'ny ratsy rehetra ka tonga mpifaliana izay tsy enainao ambaravarana any amin'ny fonenanay tsiraray avy izay tompo Andriamanitra mankasitraka lina tompo ho fimbonam-pananay dia andeha akambanay izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe rainay ho izany an-danitro ho masinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao hatao any ny sitraponao ny tiatantahakina ny an-danitra omeo anay ny unianina sahaza ho anay ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanafa manafanay amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisoarany trojany izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo hitay anareo ane Jehovah ka hiaro anareo hampamirapetra ny tavany aminareo ny izy ka hiantra sy hamindra fo aminareo hanandratra ny tavany aminareo ny izy ka hanome anareo ny fiadanana hanome anareo izay rehetra iriny ny fonareo hanome anareo ny fahasalamana ary ny fahatsarany rehetra ny omeny anareo izany misaotra Jesosy atolotra ho anao kosa ny dera sy ny aja ny fanjakana sy ny hery izay nao hatry ny taloha indrindra izany ka mbola ho anao mandrakizay amen amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen tahiny tompo daholo tompo tahiny Jesosy